Mana isan'andro fandaharana tolotra ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ho aminao mandrakarivana ny fahasoavan'ny tompo, falindray miona aminao manohy ny fiarahantsika mandinika ny boky ny Galatiana. Efa hitantsika ny fanizingizina ny Paoly ny amin'ny mahazava-dehibe ny finoana ahazahoana famonjena. Mbola mitohy ihany zany anio. Ary matoa Paoly manizingizina fatratra ny amin'izany dia satria voalaza fa Jesosy ny fanlaza hoe izy Kristy sandoka sy apôstôly sandoka hamitaka ny maro ary tsara ny orenantsika amin'ny filazantsara no toriany Paoly. Averiko indray fa misy olona ilaza hoe Paoly no niteny izany akory dia tsy araka ny soratra masina. Raha olona mandahy na maha-apôstôly marina ny Paoly ka manohitra ny fampianaran'ny Paoly dia tsy mino ny filazantsara izy ray izany. Satria i Paoly apôstôly dia manamarina ny tenany ho apôstôly ny Kristy izy. Ary ambonin'izany fantatsika eo amin'ny tantarany fa tsy mba nampianarina tahaka an'ireo apôstôly teo alohany azy izy, fa Jesosy Kristy tompo efa nitsangana tamin'ny maty no nampianatra azy ary nifidy azy. Hitantsika fa raha vao manomboka ny epistiliny izy dia nanamafy hoe Paoly apôstôly tsy avy tamin'olona na tamin'ny alalan'olona fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray. Ary noho izany dia matokisika, mimosika fa ny teny izay nosoratany dia teny nosoratany avy amin'ny fanahy masina. Angataka ny tompo ary sika mba hanazava amintsika indray amin'ny alalan'ny fanahiny, ilay fanazana mpanoratra ny Paoly no hanazava amintsika ihany koa izay tiany ny tompo fantatsika indray lalindalina kokoa amin'ny maha jentilisa ny ova ho kristianina antsika. Tsy amin'ny maha jiosy antsika fa amin'ny maha jentilisa antsika ny ova ho kristianina ary nanoratana zao epistily izao. Hivavaka isika. Misaotranao indray zay raha eo noho ny famindramponao, raha omenao anay indray zao teninao zao, ampianatra anay ny lalana tokony hizoranay sy zay tokony hinonay mba hitoeranay tanteraka amin'ny famonjena ifanentiny Kristy ho anay. Handinika ny teninao indray zahay, sokafo ny sainay tompo, sokafo ny sainay mba hiorina tsara ao amin'ny Kristy ny finonay. Amin'ny anarany nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Galatiana toko 3 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4:10 no sakafo anjarantsika indray anio. Vakintsika amin'ny anarana. Ry Galatiana adala, iza no nanimba anareo? Kanefa teo imasonareo indrindra no nanehoana marimarina ny Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Zao ihany no tiako ho lazainareo amiko. Moa ny asan'ny lalàna va no nandraisanareo ny fanahy sa ny fitoriana ny finoana? Adala toy izany ve ianareo? Rehefa nanomboka tamin'ny fanahy ianareo dia atateraka amin'ny nofo va ankehitriny? Moa zany zavatra be zany dia efa niaretanareo foana raha dia foana tokoa zany. Ary zay manome anareo ny fanahy sy mahavita asa lehibe eo aminareo, moa avy amin'ny asan'ny lalàna va zany sa avy amin'ny fitoriana ny finoana? Dia tahaka ny Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisainao fahamarinana zany. Ko fantaro fa tsy izay amin'ny finoana fa izay amin'ny finoana no zanaky Abrahama. Ary satria hitany soratra masina raha teo fa amin'ny finoana no hanamarinan'Andriamanitra ny jentilisa, dia nitory ny filazantsara tamin'ny Abrahama raha teo izy nanao hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra. Ka dia izay amin'ny finoana no tahina mba amin'ny Abrahama ampiana.
fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna de eo ambanin'ny fanozonana fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra tsy maharitra mankatony ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokyny lalàna. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna de tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny marina amin'ny finoana no ho velona. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana fa zay mahatandrina izany no velona. Kristy nanavitra anay tamin'ny oziny lalàna satria tonga voaozona hamonjy anay izy fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra miantona amin'ny hazo mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahinan'i Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy masina. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Mahery ihany ny teny Paoly ny Galatianina, ry Galatianina adala. Iza ny nanimba anareo? Azo abdika hoe iza ny namosavy anareo? Azo lazainao mpamosavy reo jiosy namerina indray reo olona efa nino novonjena tamin'ny alalan'ny finoana hiverina eo ambanin'ny lalàna ka tsy hovonjena indray. Mpamosavy mihitsy ho Paoly ray zany. Iza ny namosavy anareo? Nefa ne teo masonareo indrindra no nanehoana marimarina ny Jesosy Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Inona ny vokatry zany teo amindreo Galatianareo? Ny fitoriana any Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana nahatonga azy nandray ny fanahy masina satria izany ihany ny filazantsara efa notoriany Petera tany Jerosalema zany tamin'ny andro Pentekosty. Inona no atanay ireo jiosy ireo tamin'ny andro Pentekosty? Mibeba areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy tompony ireo mba handray ny fanahy masina. Ny fitorianan'i Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana dia mitaona ny olona hibebaka ho voavela heloka, ary rehefa voavela heloka izy dia nomena azy ny fanahy masina tomboka sehin'ny fanavotana azy. Efa noraisin'ireo Galatianareo zany, efa fantany zany, efa niainany zany. De izao ndray nefa rehefa tonga reto jiosy tsy mbola ampy zany nareo nandray ny fanahy masina zany tsy ampy zany fa tsy maintsy forana ianareo, tsy maintsy manaraka ny lalàna nareo fa raha tsy zany nareo verinareo. Izany ny fampianarana netiny reto jiosy lazain'ny Paoly ho mpamosavy reto. Mahery zany teny zany hoe aho aminareo, kanefa lay teny hoe iza no nanimba anareo, lay terme ampiasainao dia azo adika hoe iza ny namosavy anareo, namitaka anareo. De hoy Paoly, ny asan'ny lalàna ve no nandraisinareo ny fanahy masina? Sa ny fitorianan'i Jesosy voaombo tamin'ny hazo fijaliana tahaka izay natao tamin'ny andro Pentekosty? Ko raha nanomboka tamin'ny fandraisana ny fanahy masina ianareo toko ho an'ny famonjenanareo, dia amin'izao fotoana izao ve dia ho arianareo ve zany ka dia ho ekenareo ay tsy mahavonjy zany hoe vita tonga tsy fanahy masina zany fa ny tena famonjena dia zao ny fanekena ny asan'ny lalàna. Zany ry havana ny tokony hodiniantsika. De hoy Paoly hoe zay manome anareo ny fanahy sy nahavita asa lehibe teo aminareo avy tamin'ny fankatoavanareo ny asan-dalàna ve? Na avy tany ny asa mahagaga nataon'ny tompo teo aminareo reny? Sa kosa ny finoanareo any Jesosy Kristy tompo voaombo tamin'ny hazo fijaliana? Araky ny andiny voalohany. De hoy Paoly hoe dia adala ohatran'izany ve nareo? De mora hodikodina tahaka izany ve nareo? De mora ozongozonina tahaka izany ve nareo? De mora misaviana tahaka izany ve nareo? De tsy ampy anareo ve ny finoana fa Kristy maty amin'ny hazo fijaliana no mitondra famelan-keloka anareo efa nandraisinareo ny fanahy masina?
de mbola areborebony ray ianareo hoe tsy mbola tsy ampy ane zany mandray fanahymasiny bebaka zany tsy ampy zany fa tsy maintsy zao tsy maintsy zao tsy maintsy zao de manampy ihany paoly manazava izy tahaka ny abrahama ozy mino an'andriamanitra izy ka de nisaino fahamarinana zany ary satria ozy nitory ny filazantsara tamin'ny abrahama izy de nanao hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra aminao ahoana avy amin'ny taranakao de iza io Jesosy tompo io avy amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny finoana no namonjena ny abrahama fantatsika zany de niainga izy nefa tsy fantan'izay alehany finoany zany finoana ny tenin'andriamanitra no nitarika azy fa tsy hoe hanao an'izao mba ho tahin'andriamanitra raha tsy nisy tenin'andriamanitra ninoany de tsy niasa abrahama tsy nandao any oran-kaldiana nisy azy izy raha tsy nisy tenin'andriamanitra reny ka ninoany ary ny faharenesan'ilay tenin'andriamanitra ka ninoany an'izany tenin'andriamanitra zany nampandeha azy ary de nahatonga an'andriamanitra hoe avy aminao koa no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny taranakao Jesosy tompo no ambarany am'izany de hoy paoly hoe izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna de eo ambanin'ny fanozonana zay olona mitady ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna de miaina ao ambanin'ny fanozonana izy inona ny antony zao manko ny voasoratra ho izy izay rehetra tsy mahatandrina mankatony zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna de voaozona raha milaza ny tenanao ianao fa ny fakatoavanao lalàna ny fanaovanan'zao zany no amonjenanao de milaza aminao aho fa eo ambany ozona ianao ary noho izany ny karazam-pivavahana rehetra tsy mila fanamarinanao am' Jesosy tompo de miainao amban'ny ozona ireny olona rehetra reny na izy na fivavahana inona ny fivavahana inona ary zany ry havana no mahatonga ny apôstôly nanamarina ny hoe tsy misy anarana hafa ty ambany lanitra azaon'ny olona famonjena hafa-tsy ny anaran'i Kristy dia amarin'ny Paoly am'izany hoe hita marimarina fa amin'ny lalàna de tsy misy olona ho amarininy eo anatrehan'Andriamanitra tsy misy na ianao milaza hoe mitandrina an'zao aho milaza aminao any ahy fa raha ny fitandremana ny lalàna ny eny na avontsy de tsy nilaina anie Jesosy tompo tsy nilaina izy erin'ny tenan'olona ihany no amonjena azy tsy nilaina izy raha izany no izy fa nahoanany tsy maintsy maty Kristy satria voaozona teo ambanin'ny lalàna isika satria zay mandika ny lalàna anankiray de mandika ny lalàna rehetra fa zay nilaza hoe aza mijangajanga ny manao hoe aza mangalatra ary noho izany raha tsy mangalatra azy ianao nefa mijangajanga ianao voaozona ianao fa saingy zao averiny etondray ny mahazava-dehibe ny filazantsara voaozona nitondra ny ozona tokony ho niatra tamiko lay masina de Jesosy tompo zany ary ny marina amin'izany de ny olona zay mino fa Kristy nanavitra azy tamin'ny ozony lalàna satria tonga voaozona hamonjy antsika izy ny antony ny antonan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana de satria ny olona miantony eo amin'ny hazo ny voaozona ndray andro no tao amin'ny fampianarana anankiray de nanontany tekizikely ka nanao tamin'ilay mpampianatra hoe hono tompoko nahoana no nampijaliana loatra tahaka izany Jesosy fa naninona ny tsy nitapahana ny lohany de mba tsy nijaly afa-tsy minitra vitsivitsy monja ihany izy nahoana ny tsy maintsy nahantona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy nahoana satria misy ozona teo ambanin'ny lalàna voaozona no tsy fakatoavan-dalàna isika fa ny olona rehetra de voaozona eo anatrehan'ny lalàna satria tsy mahatanteraka ny lalàna izy tiantsika loatra nefa Jesosy mba hahafahany zany ozona izany de tsy maintsy miantona eo ambony hazo fijaliana lay voaozona koa satria izaho ny voaozona no tsy fakatoavan-dalàna dia nanaiky Jesosy tompo hitondro zany ozona izany teo amin'ny tenany ary dia nanjary naantona tamin'ny hazo izy voaozona isolo vonahy ary izany no filazantsara ny antony 1:20 Kristy nanavitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna satria tonga voaozona hamonjy anay izy fa voasoratra hoe voaozony zay rehetra miantona amin'ny hazo
mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahianany Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fitahianany Abrahama raha izany misy rehefa tonga ny filazantsara dia tsy ny famorana tahak'izay natao fanekena tamin'ny Abrahama intsony, fa ny fanekena an Jesosy Kristy Tompo maty teo ambony hazo fijaliana, ny finoana fa Jesosy lay taranaka Abrahama zay nolazain'Andriamanitra hoe avy amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ny finoana n'io Jesosy taranaka Abrahama io lay tsy nanana ota nefa tonga ota, ny sotro ny kapoka feny fahotana, ny gioky izany tao Getsemane, kapoka ny men'Andriamanitra ray azy no sotroiny zany de nanjary ota izy, de nanjary voaozina noho ny amiko izy, voaozina rehefa nygioka ny fahotako rehetra ny tsy fanarahako ny lalàna de nentiny avy koa, de nanjary voaozina teo ambony hazo fijaliana ny zanak'Andriamanitra. Ary zany enie no mahatonga antsika ho tian'i Jesosy. Izany no antony. Nen'ny olona sasany ny antony mitiavany an Jesosy de satria Jesosy no ivavahana de manome an'izao de manome an'izao de manome an'izao, ary de zany no ataon'ny olona fitaomana anatonana an Jesosy. Makanesa ty aminay de azo an'izao ianao, makanesa ty aminay de azo an'izao ianao, eto ty ny vavaka ao de omenanao zay zao ohatra zao. Izany no mahatonga ny olona hoe ho tiavany an Jesosy. Tsy izany tompoky ny filazantsara, fa na ny devoly io aza mety manome anao arena rehefa mehery mangalatra ianao mety ho mpanan-karena. Ary misy aza mivoaka amin'ny gazety makanesa ty fa elle va résoudre tous vos problèmes, fa izy no voyanty voalohany indrindra tamin'ireo 520 any Frantsa, izy no champion, tongava ty zao ny telefony, zao ny fax, zao ny zao, fa ho hitanao ho afaka daholo ny fahorianao rehetra. Na ny mpimasiny zao tontolo zao sy ny astrology aza manao an'izany ko hoe de ataonao tahaka ny astrology koa ve Jesosy? Tsy atompoko, tsy zany ny filazantsara, fa ny filazantsara dia Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana ny solovoinanao, mba tsy hitondra ozina intsony ianao fa hanana fiainana mandrakizay. Izany ny filazantsara. Fa raha misy filazantsara fanretiretena zavatry ny tany fitiadiavana valy solosao zao fotsiny ihany, tsy zany ny filazantsara. Ny filazantsara Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, nitondra ny ozina tokony hiatra taminao. Izany ny filazantsara. Fa raha manampy zavatra hafa noho izany mba ahazoana famonjena le olona, de tsy filazantsara ny Paoly apôstôly zany, fa filazantsara ny jiosy mpamosavy filazany Paoly azy. Ary de antsaranao ny mandinika, fa ny zavatra voalohany mahatery ny Paoly iorenany finonao dia nylay Kristy maty ny solovonanao teo ambony hazo fijaliana. Lay Kristy ny antsoantso ny rainy hoe Andriamanitra naonany de mahafoy ahy ianao. Tsy namaly azy ny rainy fa tsy maintsy nafoy lay zanaka nanjary voaozina na dia masina azy, nanjary voaozina satria nitondra ny fahotan'ny olom-boaozina mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahinany Abrahama ao amin'ny Kristy Tompo, ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fiasanany amin'ny fanahy masina. Ao amin'ny soratra masina ry havana, matoa Jesosy manao hoe aza miala ao Jerosalema mandra-panafy ianareo ny fanahy, fa handray ny fanomezana ianareo dia ny fanahy masina. Ny fionena ny fanahy masina ao anatin'ny olona no mahazanak'Andriamanitra azy. Raha misy tsy manana ny fanahiny Kristy de tsy azy izy. Zay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ny fanahy masina nefa de tsy azo nizaniza raisina raha tsy mibebaka amin'ny fahotany izy ka mino fa Kristy no voaozina nitondra ny otany. Ary zany nefa niraisin'ireo Galatianina ireo, saingy nozongozony ny jiosy sasany zany, ka nampino hoe tsy ampy zany, fa tsy maintsy manao an'izao, tsy maintsy firany ianareo, tsy maintsy manaraka an'izao lalàna zao ianareo, fa tsy ampy ny fandraisanareo ny fanahy masina. Efa fantatr'ireo anie zany ny andininy faharoa, moa ny asan'ny lalàna va no nandraisanareo ny fanahy masina, tomboka seho amin'ny andro fanavotana, mahatonga anareo zanak'Andriamanitra. Efa nandray zany ianareo Galatiana, efa fantatrareo zany, ka nahoana no alana miala amin'izany ray nareo, entina makany amin'izay tsy filazantsara akory ianareo. Ry havana, zava-dehibe ary
dia ny hoe fahafantaranao fa tsy ny fankatoavan-dalàna no amonjenanao fa ny finoanao fa voaozona Jesosy mitondra ny ozona tokony miatra taminao, ny solovoinanao izy, maty ny solo anao izy, maty izy satria ny fanahy izay manota no faty ianao zany, za zany, nefa noho ny fitiavany ahy dia nanolotra ny ainy hitondra ny ozona izy mba hamonjy amin'izany ozona izany. Voasoratra hoe satria tonga voaozona hamonjy anay izy. Ko aza mety areboreby ianao, fa raha tianao afaka ny ozona niatra noho ny fahotana vitanao, tsy ny fanaterana an'izao na ny fanosorana an'izao na ny fankatoavana an'izao, tsy izany no anafaka ny ozona milatsaka eo aminao noho ny fahotanao, fa ny fanekenao fa maty ny solovoinanao teo ambony hazo fijaliana Kristy, ary ny finoanao zany nefa no miteraka anao an'olo-tenao an' Jesosy. Ary noho izany aza mety areborebo ny zavatra hafa ianao, na hitady famonjena any amin'ny hafa, na hitady fanavotana any ivelan'i Jesosy Kristy Tompo. Filazantsara sandoka avokoa izany rehetra zany, na inona fampanantenana omeny anao, filazantsara sandoka izany, fa ny tena filazantsara maty Kristy ny solovoinanao teo ambony hazo fijaliana. Ampy eo anao zay, tsy mila manao na inona ianao mba hamonjenanao, fa mino ary mibebaka amin'ny fahotanao. Ao amin'ny Kristy manko no hamonjenanao, mba ho tonga amin'ny jentilisany fitahinany Abrahama ao amin'ny Kristy. Ary raha misy olona ao amin'ny Kristy dia tonga olom-baovao izy. Nefa lasa ny zavatra taloha, ka tsy ny fiezana anao zao sosy zao amin'ny lalàna intsony mba ahazoana famonjena ny fiainany, fa satria tiako Jesosy Tompo ka manaraka ny teniny aho, tiako izy. Raha tia ianareo dia tandrina ny teniko, dia hodinitsika manaraka hitantsika eo ambany any, fa zany fanarahana ny tenin'ny Kristy zany tsy lalàna intsony zany, fa fitiavana hanome fifaliana lay maty ny solo eloka teo ambony hazo fijaliana. Ary izany ny filazantsara. Matoky aho i Paoly fa na inona amin'izao zavatra rehetra zao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho tanteraka tokoa amin'ny fiainanao anie zany, ka tsy ho fitiavan-javatra no anarahanao ny Tompo, fa fitiavana azy. Dia izy lay nanolotra ny ainy ho voaozona isolovoinanao. Ivavatsika. Misaotranao zay raha eo noho ny teninao androany indray, teny mamy, teny tsara, teny mitondra fiainam-baovao e, teny mitondra fampaherezany. Fa ay ve ianao nefa nanao ny lalana azo ny famonjena, Kristy voaozona nitondra ny ozona zay tokony ho nentinay, misaotra Jesosy eo. Na dia jentilisa azy zahay, tonga zanak'Andriamanitra, zanaky Abrahama amin'ny finoana, tonga olom-bavonjy, misaotra Jesosy eo. Misaotra anao indrindra zahay, fitiavana loatra ianao, ampio zahay ho fanahy masina zay nanaovana tomboka seanay, hoery hoentinay manao ny sitrapon'Andriamanitra, mba ho voninahitra sao ry Jesosy malalanay eo ny fiainanay manontolo, amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen.